Fatahorin'ny fametra-pialana izay nataon'ireo minisitra kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia famiomakomana amin'ny fanoloana azy ireo sahady ny filohan'ny tetezamita sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement efa misy sahady ary ny anarana manangasanga isolo-toerana azy ireo. Olona enina mety ho minisitra isolo-toerana ny minisitra kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena no efa niona tamin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny prime ministre Omer Berzika. Nanolotra olona tamin'izany ny mpanao sininy sordalana, ny primature lefitra misahana ny fananjariana tany sy ny fampandrosoana, ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary ny ministeran'ny randrahambahiny no tena voakasika ao anatin'ity fanovana ity. Momba ny primature lefitra misahana ny fananjariana tany sy ny fampandrosoana ary dia voalaza fa anarana roa no eny matetika, eo Andriamatoa Virapera-Mamonjy sy Andriamatoa Nirlanto Andriamahazo. Izy ireo no mety isolo-toerana ny kandida Ajo Andrianarivelo. Voalaza fa efa samy nisy ny hefean'izy ireo tamin'ny filohan'ny tetezamita sy ny lehiben'ny gouvernement. Mivezivezy amin'ny anarana roa ihany koa no mety isahana ny toeran'ny raharaha-mbahiny, voatonona amin'izany anaran'ny Beatrice Masay sy Imbika Anakile. Ho an'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola indray dia mety hisolo ny minisitra teo aloha Rajaonarimampiana, ny sekretera jeneraly Ampernas Ramatoa Vonitsalama Andriambololona na ny talian'ny kabinetra ny vonitahirim-bolam-panjakana dia ny docteur Jean Rafaindravonina. Raha ny vaovao voaray dia ato anatin'ny ora vitsy no mety hivoahan'ny anarana minisitra vaovao isolo-toerana ireo minisitra kandida ary farafahatarany dia raha ampitso ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra no hivoahan'ny fanapahan-kevitra ofisialy.